Nanambara kosa ny Premier ministre lehibe ny gouvernement tafandray fepetra manoloana ireo mpanao gazety manao teny tsy voahevitra na ihany koa manao fioaram-pefy amin'ny filohan'ny republika sy ireo olom-panjakana eto amin'ny firenena. Ankoatr'izay nitondran'ny fanazavana ihany koa ny mahakasika ny fandorana ny tahirina andramena. Ahoana moa tsy izy fepetra rehefa tsy mahafaka rehefa izy no manao be marenina mbola manohy ihany zavatra tsy mety ataony dia tsy mety isy ihany fepetra alaina. Ny carbonisation moa ino? Ny carbonisation io andramena misy ataon'zareo any anaty ala any misy rehefa ely izy io afenony zareo ka izy io mazevatra be satria tsy azo entina angakaingana hoe mandositra sarazaraka rehefa amin'izao fotoana izao na voantso tsara daholo hoe iza ny manao azy rehefa fatapatatra izy daholo iza ny mpanao an'izy io ka reny andramena efa simba zany tsy mety aleo hoe avela eo dia mety misy koa ny zavatra hitan'izareo anaovana azy avy eo.